Dia faly miarabantsika tapaka sy namana mpanaraka ny fandaharana misandratra indray. Ary mirary soantsika lalandava, samy ahita ny tadiavina ary samy ahazo izay ilainy. Ny firarian-tsoa moa dia toy ny fahalavavana izany tsy ilany amamina, ka dia tolorana izay fankasitrahana sy firarian-tsoa izay lalandava isika izay mpanaraka an'izao fandaharana izao. Namana Iala moa no miaraka amintsika eto androany. Ao ankatoky ny fahakalazana ny fetin'olo-masina antsika izao, izany hoe fety goavana, fety izay manana ny anjara toerana ho antsika aty atsinanana aty. Ary ao ankatoky mihitsy omaly efa nanomboka, dia androany mbola ao anatiny ao ihany koa tsika zany manao an'izay fetin'ny olo-masina izay. Firarian-tsoa moa io, fangatahana ny tsara sy ny soa amin'ireo olo-masina antsika any, ka dia engany samy ahazo an'ilay tadiavina amin'izay firarian-tsoa izay tsika rehetra, mba ahazo ny fahasoavana izay irina sy izay tadiavina. Na izany na izany ary dia efa akaiky ny Noely ihany koa tsika, akaiky ny farantaona, akaiky ny fiantombohan-taona. Rariny angamba raha hitena izay androany efa fotoana fiomanantsika. Manomboka izao zany dia misesisesy ny fety sy ny fahasoavana. Misesisesy ihany koa ny fivoaham-bola sy ny fandaniana, ka tsara hiomanana ihany satria ny maheto antsika zany dia mitady sy mikatsaka an'ilay mahasoasoa sy ilay mahatsaratsara sy mahabebe an'ilay volam-posy, ka dia tahirina ihany tsika zany hoe efa tokony miomana antsika zany raha ohatra ny zavatra tokony vidinany amin'ny Noely zany efa izao tsika efa manomboka manomana azy sy mividy azy, dia mety miaikena satria iaraha malala fa rehefa manakaiky ireny daty ireny dia miakatra be daholo ny vidin'ny zavatra rehetra, ary indraindray ary mihoapapana mihitsy indrindra fa rehefa 2 andro 3 andro tsy ahatongavan'ilay fety dia tena hoe mihoapapana be ny vidin'entana. Ka izay zany no tiako tsindriana kely satria ny fandaharantsika dia mikatsaka lalandava ny soasoa sy ny tsaratsara, mba hampihena an'ilay vola mivoaka, mba hampitombo ny tombony azo, mba hisy fiantraikany vatana aty amintsika ilay izy. Izay zavatra izay zany no tiana apetraka amin'izao fotoana izay hanaovantsika fandaharana izao. Ato atsika zany dia mikitika kely an'izay resaka Noely izay foana, mba ahafahantsika miomana sy manatsara ny Noelitsika. Izay moa dia ao anatin'ilay resaka sikla, misy ny sikla, misy ny tody, misy ny karma, misy ny héréditaire, azontsika resahana be da be izay resaka izay faran'ny lohany, betsaka fa ny zavatra fantatra fotsiny zany araky n'ilay zavatra nomenantsika tamin'ny herinandro lasa iny, dia misy zavatra anankiray izay miverimberina eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy, miverimberina ary misy endriny maro ilay izy. Misy izy miverina amin'ny zavatra ataontsika eo amin'ny fahasalamana, eo amin'ny vola, eo amin'ny asa, eo amin'ny namana, eo amin'ny fitiavana, eo amin'ny tokantrano. Misy izy miverimberina indray eo amin'ireo taranaka, izany avy any amin'ny dadabe, nenibe, ny reny, ny ray, ny ray tapo, ny zanaka, ny zafiafy. Ny tanjona dia ny tazonana an'ilay tsara ary anapahana ny ratsy, mba tsy ilay ratsy zany no midina aty amintsika aty afara aty, hidina amin'ny zanakitsika sy ny taranakitsika, fa ny tsara kosa mitohy lalandava. Dia izay zavatra izay zany no nikatsahantsika tamin'iny herinandro lasa iny. Azontsika jerena amin'ny fiainantsika io, efa noadiadiana sy nifantarina nandritra ny fotoana maro io, nanaovana fanandramana, nanaovana fanadiadiana, fa tena hoe mitombona ilay izy, ary izay ilay mampitombona azy izay zany no entina sy nazavaina tamin'ny herin'ny androany hoe tsara antsika mba mijery akaiky an'izay zavatra izay, mitandrina amin'izay zavatra izay. Raha tsorina hoe raha ohatra zany ka toetrana hafa ianao, dia tsy maintsy misy eo amin'ny zanako ao manana toetrana hafa, ary misy amin'ny zafiafinao manana toetrana hafa. Raha ny vadinao toetrana rano, dia misy ny zanako ao manana toetrana rano, manana fihetsika rano, manana asana rano. Dia izay zavatra izay zany no tiana tsindriana tamin'iny fotoana iny, ary tsy mijanona eo amin'ny toetra ilay izy fa mitatra any amin'ny asa. Raha ohatra ka dokotera ny papany, dokotera ny zanany, sage-femme ny zanany, zafiafiny, dia mitatra hatrany iny zany mandrapatapitra an'ilay izy. Raha ohatra ka hoe tapaka lalan-drà sanatria ny vavany rainy, dia ny zanany eo koa misy tapaka lalan-drà.
dia ohatra ohatran'izay le ka ny fandiniantsika nireny zany a no ahafahantsika manatsara ny fiainantsika. Raha dokotera ny ray ny professeur ny zana ny inona ny tadiavina mihoatran'izany fa tsy tena hoe iny le fanazavaintsika tany aloha tany ny anjarantsika dia mibooste hoe atao zay ekaran'izay le mahatsara an'ilay zay mba ahitana vokatra azo tsapaitana. Raha tadintsika tamin'ny resaka fampianarana hoe ny zaza voateraka dia jerena inona ny toetra misy ao aminy, afo be inona ny fitezana mifanaraka amin'ilay afo, inona ny asa mifanaraka amin'ilay afo, dia mihodinkodina akaikin'izay zany tsika hoe inona ny famerenana sy fandiniana ny zavatra fanlazaina taloha. Le izy zany dia miainga avy amin'ny questiontsika le mpanaraka an'ilay fandaharana no ahafahana mamerina n'ireny jiaby ireny. Aza misalasala zany mandefa ny fanontaniananareo eo amin'ny resaka mihodinkodina amin'izay zavatra efa nataontsika rehetra, fa iny zany ahafahana miditra lalindalina kokoa hoe hatraiza moa zany resaka sikla zany, inona ny fifandraisany tamin'ilay resaka toetra, inona ny fifandraisany tamin'ny resaka fitezana, inona ny fifandraisany amin'ny resaka asa, inona ny fiatraikany aty amin'ny zanakitsika, aty amin'ny taranaka, tany amin'ny olo-dehibe tany. Dia eo angambany ny resaka sikla iny hoe nazava tamintsika angambany iny. Raha tsy mazava dia azonareo atao lalandava mametraka an'ilay fanontaniana lahara-taribia efa misy ao ambany ao. Afaka mandeha Facebook nareo, afaka mandeha amin'ny telefona nareo, MP, commentaire, amin'ny profil, vonona mandray nareo foana zay, ary miezaka nazava bebe kokoa satria ny fahafehezantsika ireny dia fihatsaran'ny fiainantsika. Fandiniana eo fa no adiadiana tena hoe fakafakaina ary tena hita mitombona le izy, ary matoa zay mivoy azy zany dia ananana profiny mahampitombona azy. Zay raha niraisina le zavatra niresantsika teto tamin'ny herinandro lasa iny no azavazavaina, ary ny zavatra ataontsika androany dia fandray mifameno amin'izay le resaka tody, na resaka sikla, na resaka karma, na héréditaire, na zay tondrantsika azy fa ray foana le zay zavatra misy anankiray no mbola miverina ty amin'ny hoavy aty. Ny zavatra atao rehetra zany dia misy namana indray nametraka fanontaniana hoe fa nahoana izaho izay nandalina fianarana ambony dia ambony ary manao asa ivelomana izay tsy mety mitojo amin'ny tombony na hoe amin'ny tanjona tiana tratrarina. Ny vokatra dia tsara fa ny tanjona tsy tratra. Raha ny eritreretina hoe anankiray no tomboana tokony hitatra folo le izy dia maninona no mijanona amin'ny anankiray foana. Ohatra zany izy hoe nanao karazany hoe grossiste amina PPN, le tompony hita ozy fa ny ampitatra an'izay lasa grossiste 2, 3, 4, misy eto Toamasina, misy Antananarivo, Majunga, Tuiliara, na hoe misy Ambolimadinika, misy ary Tsarakofafa, misy ary tsy tody mihitsy ozy, fa rehefa tody amin'ny fetra anankiray dia milatsaka indray le izy, tody amin'ny fetra anankiray dia milatsaka indray le izy. Efa manao ezaka sy mampiasa ny fahaizana rehetra nefa za mbo manana ny mari-pahaizana azo lazaina fa hoe ambony any, inona ny antony. Dia zay zavatra zay zany no entina androany misy ny zavatra sasany izay avy amintsika ihany avy amin'ny tontolo manodidina antsika no mahatonga azy. Iny zany dia azontsika raisina aloha zany hoe misy sikla zany hoe misy sikla na dépense tao, misy sikla na échec tao. Ahoana ny fomba napahana ny sikla na échec zay, ahoana ny alana zay sikla na échec zay. Dia zay zavatra zay no anisan'ny zavatra hovoy esan'androany. Ny asa zany dia tsy mahavita tena tsika, zay zany le tiana resahana. Ninona zany ataontsika dia tsy maintsy mila olona ray na roa na telo tsika. Anisan'ny fepetra takiana eo amin'ny fanatrarana ny tanjona zany dia ny fiarah-miasa amin'olona izay anatanteraka ny tanjona iny. Eo amin'izay zavatra zay zany dia mila mahay mifiditsika ireo olona izay iaraha-miasa. Nisy fotoantsika zany resaka an'izay le resaka hoe fifamenoana eo amin'le resaka kasinga. Ny afo dia tsy mety miaraka amin'ny rano, ny tany dia tsy mety miaraka amin'ny rivotra, ny toetrana rano sy ny toetrana rivotra dia mifanipaka ary ady ny hafarana. Dia zay zavatra zay zany mbola miverina na tonga dia olona ty nanoratra ty hoe tsy tody le izy. Raha ohatra ka izy zany afaka miara-miasa amina rano sy ny tany dia sasapoana eo izy,
Satria ny toetra anankiroa tsy mifameno mihitsy ireo zavatra ireo. Ny toetrana afo sy afo mifameno, toetrana afo sy rivotra mifameno, toetrana afo sy tany tsy mifameno, toetrana afo sy rano tsy mifameno. Dia izay ilay zavatra voalaza eto hoe ny asa tsirairay izay ataontsika dia miankina amin'ilay olona izay ho vidintsika hiaraka hanatanteraka an'ilay tanjona. Raha hoafaritra antsika mazava tsara ny tanjona le hitantsika mipitsopitso ny lalana izorana, ny zavatra ho hita eny an-dalana eny anamarina fa ao anatin'ny lalana marina tsika, dia ny olona izay ara-asa amintsika zany no fototra goavana be averyndray, fototra goavana be anatrarana ny tanjona. Ninona ataontsika tsisy mahavita teny eto ambon'ity tany ity, nizanizy. Ary zay le tsy fahavitantena zay zany no mahatonga an'le hoe iza no olona hiara-asa amiko ary olona ohatranena no olona tokony hipetaka eto amiko. Ny fiarah-miasa amin'olona dia misy karazany telo. Eo zany le olona mitovy toetra aminao, afo sy afo ohatra na tany sy tany na rivotra sy rivotra, rehefa mafana dia mafana, rehefa mangatsiaka dia mangatsiaka, rehefa ratsy dia ratsy, rehefa tsara dia tsara. Eo zany ny anankiray voalohany. Ny iray faharoa zany dia ny olona mifanohitra toetra amintsika. Ianao te hiazakazaka, izy kamo. Ianao mitatatata, izy mangina. Ianao mora tesitra, izy ela vao tesitra. Eo zany tena mifanohitra ilay toetra, tena tsisy fitovezana. Dia misy toetra iray fahatelo mifameno. Zany hoe ianao tia mamy, izy tia masirasira. Ianao tia be menaka, izy tia ranon-doha. Ireo toetra telo ireo nefa mamaritra zavatra be dia be ao amin'ny zavatra ataontsika. Ny zavatra tsirairay zany dia mifampisintona. Ny tsara dia misintona mankany amin'ny fiatsarana, ny ratsy dia misintona any amin'ny faharatsiana. Ary izay matanjaka an'ireo zany no manintona. Zany hoe raha ohatra ianao ka olona tsara miaraka amin'olona ratsy, ka le ratsy no matanjatanjaka, dia mintona zany ianao miha-manatona an'ilay faharatsiana. Raha ohatra ka ianao tsara no matanjatanjaka, dia ilay ratsy indray no manatona anao miha-tsara. Ary ireo zavatra zay zany dia hita amin'ny zavatra rehetra izay natao. Ary eo ny tena olana, satria raha ohatra ka tsy voasintonao izy zany dia izy misintona anao mandeha any amin'ny faharatsiana. Na olona matanjaka ohatra n'inona ary ianao ka tojo an'izay le olona tsy voatohitra ao izay, dia potika ny zavatra ataonao. Eo zany no mila tandremana tsara ny fifampisintonana eo amin'ireo hery anankiroa ireo, ny tsara sy ny ratsy. Mila isan'andro ianao zany mandinika miha-midina sa miha-miakatra, miha-tsara sa miha-ratsy, mifanohana sa mifandaka. Dia izay zavatra izay zany no tsara jerena, miankina amin'izay zany vokatra ho azonao. Raha ohatra ka avy any amin'ny miliardera ianao nihidinahidina ty amin'ny millionnaire, dia ratsy ianao zany. Raha tsy tandrina ianao dia miha-midina ihany. Zay zany azo an'ity namantsika anankiray ity hoe efa tokony hiditra amina stade hoe multiplication ilay orinasany izy zany, dia milatsaka foana. Dika zay zany ao anatin'ny partenaire anao tsy afaka manohana azy hanokatra an'ilay deuxième grossiste. Fa vao afindrany amin'iny olona iny zany le izy dia milatsaka, afindrany amin'iny olona iny izy dia latsaka. Ka eo zany tena ilana fandiniana lalina sy famakafakana lalina. Anisan'ny fepetra anankiray zany ny olona izay iarahanao. Voalohany indrindra le cycle, hitantsika le cycle zany tsy tafivadika indroa izy. Faharoa le partenaire, le olona miara-miasa, tsy mahazaka ilay asa zany. Ianao ilay namorona an'ilay asa zany mahazaka tsara, fa le olona izay napetraka ao aminy zany tsy nazaka an'ilay izy. Eo zany ianao tsy maintsy mitady olona anankiray iarahanao miasa, tsy misintona anao midina fa miakatra mampiakatra anao. Zany hoe olona anankiray miakatra mampiakatra ny olona tadiavinao zany. Eo olona apetraka foana hoe ny afo dia mety amin'ny afo, toetrana afo. Raha ohatra tsy mahita afo izy dia toetrana rivotra, toetra io. Matoy ny any an-dafo zany rehefa maka olona hiasa mandinika an'izay le resaka toetra zay hoe bileux sa sanguin sa lymphatique ty olona ty. Dika zay zany hitan'izy ireo fa misy fiantraikany any amin'ny vokatra hita le izy, any amin'ny vokatra mitranga le izy. Ary efa nazavaintsika fa hoe raha ohatra ka ny feo ampanaovinao asa dia ela kokoa vao misy résultat. Raha toetrana afo ny ampanaovinao asa na afo, malaky kokoa le résultat ary tsara kokoa. Dia izay zavatra zay zany le mitranga eto amin'ity fotoana ity hoe ny olona izay nanana an'ilay toetrana afo ka nanao asa na afo
miara-miasa amin'ny toetrana tany dia miaina le résultat. Zay zany le zavatra misy eto, fanaraka tsara ilay olona sy ilay asa ataony, fa ny partenaire na ny olona miara-miasa aminy zany no misy indro-kely. Laza dia misy telo ny olona mitovy toetra aminao, mitovy feeling aminao, mitovy énergie aminao, iny zany matetika mamoaka résultat tsara foana iny. Rehefa tsara dia tsara iny zany, fa ny problème amin'iny zany anankiray hoe rehefa latsaka izy dia miara-latsaka ihany koa nareo roa. Zany hoe tsisy mifanohana amin'iny zany fa miaraka miakatra sy miaraka mientina ny rehetra. Ny faharoa manarakaraka an'izay dia ny olona anankiroa mifameno. Zany hoe rehefa ohatra miakatra ny anankiray zany dia ray mbola atonotony. Midina ny anankiray dia miakatra ilay anankiray. Dia rehefa midina indray ilay anankiray dia miakatra anankiray. Zany hoe mifameno foana ry zareo roa zany. Iny zany azo lazaina hoe tsara, idéaly. Raha ohatra ka hoe tena hita zany fa hoe ao tsara ilay famenoana, ampy ny fanerantserana sy ny fampiresahana amin'izareo hoe ty asa ty dia raha antsika manao ary tia ny andraikitra tia ny andraikitra. Rehefa amin'izao fotoana zao dia tia koa ny andraikitra dia tia ny andraikitra. Eo zany izy dia mifameno. Ary ny fahatelo farany zany dia le teneniko teo hoe mifanohitra. Tena mifanohitra tsy misevaratra izao. Eo zany dia mifanohatohana le hevitra roa. Zany hoe rehefa manao tsy mety ny anankiray dia sahan'ilay anankiray mifanohitra aminy manohitra azy tsy mety. Ary mitovy amin'izay koa zany ilay anankiray hoe raha vao tsy mety ny ataondray. Zany hoe mifampitandrina lalandava izy ireo. Ela ilay fivarana fa sûr kosa ny résultat, atokisana izy ny résultat raha ohatra ka misy ilay marimaritra iraisana eo amin'ilay fanoherana izy ireo hoe mifanaja ry zareo. Raha feno fanajana zany eo amin'ny olona anankiroa izay mifanohitra ny toetra dia mamokatra tsara izy. Fa raha ohatra kosa ka tsy mifanaja sy tsy misy fepetra hifanarahana ry zareo roa dia tsisy vokatra ho azo mihitsy io na aninona na aninona. Raha vao tsisy mifanajana, tsisy fepetra fototra iorenan'ilay asa ataony zareo. Alohan'ny asa zany ny olona anankiroa manana toetra mifanohitra dia mametraka fepetra fototra iarahany asa hoe rehefa eto dia tokony samy mifanaja tsika, rehefa ty dia tokony averina ajanona dia mety ilay izy. Zay zany raha ohatra mifanohitra ny toetran'ny olona anankiroa. Raha amin'ilay misy marimaritra iraisana mifameno zany dia ny zavatra mety amin'iny dia hoe afaka mifandina sy fametraka sy fizarana asa fotsiny milamina tsara. Hoe tiany ianao tiany anahy dia ajaina tsara zay dia mahazo vokatra tsara zay. Fa raha vao hoe mifameno izy roa fa samy mitazona an'ilay fifamenoana fotsiny dia tsy ahitana vokatra ihany koa. Ary ilay fahatelo farany zany dia ilay hoe mitovy. Raha vao mitovy izy zany dia efa fantatra fa hoe rehefa mokatra izy ireo dia ahita vokatra tsara, fa rehefa latsaka dia miaraka latsaka izy ireo. Zany hoe raha ohatra zany ka miakatra zareo dia efa tokony hanomana ny fidenana. Ary rehefa midiny zareo dia mihinana an'izay azo tamin'ny fiakarana aloha dia verina miakatra indray dia mivoaka ilay chiffre, mivoaka ilay résultat. Ireo telo ireo zany no tokony jerena akaiky amin'ilay partenaire izay rahanao na olona hiara-iasa aminao na ny olona izay ampiasainao. Fa ny resantsika zay taloha fa miverina izy noho n'ilay fanontaniana namana aty hoe ahoana ny ataoko mba ahafahako mamparitaka ilay orinasa izay tantanako satria hitako hoe misy ilay vokatra, mety ilay zavatra ataoko saingy tsy vitako no manitatra azy. Zany hoe tsisy multiplication zany zareo na fampitomboana an'ilay izy fa miorina eo foana nefa ny fiainana miakatra, misarotra, ny zaza mitombo. Dikan'izay zany ilay tombony azo mijano eo amin'ilay anankiray eo ihany. Dia zay zany sosokevitra omeko ianareo. Raha misy manahirana anao dia miverena indray aty aminay dia miaraka miresaka tsika hoe olona ohatran' inona ny mety aminao, inona ilay asa, inona ny olona izay tokony hiara-iasa aminao, mifameno ve sa mitovy aminao ilay olona sa mifanipaka aminao ilay olona. Iny zany mila jerentsika akaiky dia miteny fotsiny zay zany hoe tia ny olona tsaratsara miara-miasa aminao, tia ny olona mety miaraka aminao, tia ny olona mifameno aminao ka tokony hafahanao mampitatra n'ilay asanao. Dia efa tenena moa zany hoe oviana sao dia mbola tsy masaka akory ilay izy dia efa nafindranao ilay zavatra. Ka zay zavatra zay mila iraha malala hoe misy fifamenoana, misy fepetra sy andrasana zany zay vao tokony ho afindra ilay izy fa sao dia mbola vao bénéfice kelikely dia efa mainka ianao anindra. Dia aiza ny tokony hanitarana azy? Zay rehetra zay zany mila irahantsika mijery. Zay zany raha ohatra resahantsika ny mikasika an'izay ilay resaka hoe fifamenoana sy olona miara-miasa. Jerena tsara zany ny toetra ny olona hiara-miasa aminao, fantarina hoe mifameno aminao izy mifanipaka, mitovy aminao dia eo zany tsika no mandinika azy hoe tokony azo iaraha-miasa. Dia mila jerenao foana zany hoe
misy cycle-na fiakarana ve le sa tsy cycle eo zany famiantsara ny partenaire sy ny cycle jereo foana mampiasa zay miara-miasa aminao ny mpanolontsainanao ny directeuranao ny chef de service-nao reo zany tsy maintsy arahanao akaiky hitanao zany isam-bolana sy isan-taona hoe aiza ho aiza ny fiaraha-miasa eo aminareo miakatra le olona sa midina dia ianao miakatra sa midina miteraka cycle ohatran'inona dia isaky n'inona no misy an'le olana dia iny zany efa hitanao le cycle zay io tena mora jerena jerenao ny lasa hoe inona ny zavatra nisy tamin'ny lasa ary inona ny zavatra ho amboarinao amin'ny hoavy dia eo zany tsika ahafahana manapaka an'ilay cycle hoe tsy tafiditra amin'ilay faharoa fa mijanona amin'ilay ray voalohany ty foana fa tonga faharoa maty dia jerentsika firy le fanirava tany inona ny zavatra nisy tao anatiny tao dia zay zany novahantsika amin'ny hoavy zay raha ohatra jerentsika ny mikasika an'izay le resaka hoe asa tsy nety nihitatra fa niorina tamin'le anankiray nefa le anankiray orina io niorina tsara tamin'ny herintsika nahita an'le hoe dia olona zay laza fa hoe tsy mihodina mihitsy rava foana zay ataony rava foana zay ataony dia nijereny ahoana ny analana azy efa nisy tany amin'ny olo-dehibe ny tany ve le izy misy eo amin'ny ray tam-po aminy ve le izy dia ina ny source-n'le izy zay le cycle zay zany no jerentsika eto zany tsika dia mijery roa hoe ny cycle sy ny partenaire miara-miasa aminy natambatra zany zay roa zay raha voajery sy voadinika tsara zany zay dia afaka ny manitatra an'ilay asa zay atao le olona mino ary matoka fa raha voavahanareo zay olana zay dia hiparitaka nareo ho feno raha voavaha raha voahitanao le olona mety miara-miasa aminao zay ny amin'iny fa eto zany dia hoe manazava ny koloaina zany dia efa hitahitantsika zay sehatra ahafahanareo miara-miasa aminay ahafahanareo maka ny hoe inona ny azontsika iaraha-miasa inona ny azo hanampiananareo eo zany voalohany le resaka hoe fanoroana hevitra be da be ny sehatra azontsika hanoroana hevitra ohatra zany eo amin'ny resaka fitezana eo amin'ny resaka asa eo amin'ny resaka fandraisana mpiasa zay andeha hiasa aminareo eo amin'ny fotoana tokony hananganana zavatra anankiray io zany raha ohatra ka fanohitra le fotoana hanangananao zavatra anankiray sy ny fanangananao azy dia lasa miteraka olana be ny fananganana iny mitody ihany le izy fa mampitombo ny dépense misy ny olona rehefa manangana société anankiray vola ataontsika hoe 500 millions ny eritreretina hananganana azy lasa any amin'ny 750 na milliard zay vao vita le zay le fotoana nananganana azy ny tsy nety io zany misy an'izay le cycle andresantsika teo iny ka rehefa hainao mijery ny cycle io dia mivoaka foana le résultat dia manarakaraka an'izay eo amin'ny fitezan-jasa eo amin'le partenaire anao partenaire tsy voatery hoe eo amin'ny asa ihany fa ao mitokantranonao izy olona miaraka aminao io mifameno ve nareo sa mifanohitra mety ve ny toetra anareo misy miady lava fa ambinina ny vola zany hoe misy zatra tsy tokony ho arenao misy zatra tokony conscient nareo zany hoe ty toetrana ty raha matoa dia zao tsy mety aminy ty toetrana ty raha nga dia zao tsy mety aminy dia ahoana ny anamboarantsika aminazy misy le tsy mahavory arena mihitsy izy mivady ao fa mitady any misy ny arena vory fa ady lava ny efaran'ny fisarahana raha ohatra ka nitsangana ny tranomivady telo nefa efaran'ny fisarahana tsisy dikany ka tsy voafetra amin'ny resaka fitezana ihany na eo amin'ny asa ihany fa eo amin'ny tokantrano ihany koa zany dia afaka manoro hevitra anareo zay betsaka ny olona tonga aminay mandeha manontany an'izay hoe azo ampiarahana ve reto mpivady reto mety ve le fiarahan-jareo roa toetra mifameno ve izy reto rehefa didina zany le dia hita hoe mety le fiaraha-miasan'ny zareo mety ahazoana résultat betsaka dia izay le dia ny cycle afaka mijery an'le cycle ihany koa zay na hoe tody hoe ahoana iny tany amin'ny ray aman-drentsika tany fa malaza be zao hoe fanapahan'ozina cycle ane zay ny cycle tany ambony tany tsy voavaha napitan'le ray amin'ny zanany napitan'le zanaka amin'le zaka ny fihetsika sy ny zavatra ataontsika ao an-trano dia mampita n'ilay toetra any amin'ny zanakatsika mampita n'le fihetsika any amin'ny zanakatsika mampita n'le asa any amin'ny zanakatsika irintsika matetika ny zanaka misory toka zany na izy tia toka na izy tsy tia maizina an'le toka zay le cycle zay tapaka le cycle raha tsy tiany le izy fa raha tiany olona dia miverina any amin'ny zanany dia miverina amin'ny taranaka dia ohatran'izay dia eo amin'le resaka asa iaho eo amin'ny resaka fanorenana eo amin'ny resaka tokantrano eo amin'ny resaka fitezan-jasa azo atao
fa afaka miresaka fahasalamana ihany koa tsika. Efa nanaovana étude ihany koa eo fa ny fahasalamana zany dia cyclique ihany koa eo. Raha mandinika nareo dia cyclique. Ny profon'izay zany dia matetika ny zanak'olona misy tositra dia misy tositra ihany koa aty amin'ny zanaka aty. Ny zanaky ny olona marary foie dia misy aty amin'ny zanany aty koa le foie. Dia zay zany no antony ilazana hoe afaka manampy anareo ara-pahasalamana zay. Mianatra mikasika ny fahasalamana zay, nandinika mikasika ny fahasalamana zay, afaka manampy anareo ka mitongavo. Io moa ny adresy efa voizitsika teto matetika, afaka mandeha amin'ny Facebook nareo mijery anay Koloaina na amin'ny Sera Studio dia ahafahanareo miresaka aminay lalandava, ahafahanareo mametraka ny fanontaniana nareo, ahafahanareo manatona anay. Trano moa dia fiaraha mahita ao amin'ny boulevard Rakoto Saint Jean, Bazary kely, ampitan'ny Cosmos. Afaka manatona ihany koa nareo. Ny tarehy mba ny volo tapatapaka, misy manampahaizana momba an'izany. Ny otra, misy karazana otra maro be azo voizina, misy an'izay ao aminay ao. Ny zavamaniry, mbola hiresaka an'ireny zavamaniry ireny tsika fa misy sikina amin'ny zavamaniry. Dia mbola azontsika resahan'ireny hoe matoa ny ravin-kazo anankiray, masitrana zavatra anankiray, dia zay zany le hery anatiny ao anatiny. Dia azontsika voizina ihany koa hoe rehefa ty zany ohatran'izao ahoana mipetraka ty zavatra zay, azontsika resahan'ireny zany ahafahana manampy antsika ara-pahasalamana. Fandinihana ny tontolo iainantsika sy ny tontolo manodidina antsika ary ny fahalalana ananantsika zany dia ahafahantsika mandroso amin'ny tsaratsara kokoa sy metimety kokoa amin'ny fahasalamantsika, amin'ny fiainantsika andavanandro. Eto zany dia mametraka fisaorana ny siselle radio télé ahafahanay mivoitsy mampita le kely anananay ary ahafahanay mifandray aminareo, ahafahana mampita an'le hafatra. Tsy adino ihany koa na manao amin'ny resaka Sera Studio izay manampy amin'ny lafin'ny teknika, manampy be dia be mihitsy, manoro hevitra ary manohana amin'ny lafin'ny teknika. Saoranareo amin'ny Sera Studio ary hoatsaraina lalandava ny fiaraha-miasa. Micréer cycle mitombo sy mihatsara hatranintsika. Isaorana ihany koa ny namana sy tapaka ao anatin'ny Koloaina satria matototoso zao dia misy le fanohanana sy toro-hevitra sy ny fanampiana ao amin'ny ekipa ao amin'ny Koloaina. Tsy possible hanohizana an'ity raha tsy manampy ao namana Koloaina. Ary matotody hatretontsika dia noho izay Sera Studio, Koloaina ary ny siselle télé izay. Ary tsy adinonareo mpiaino, mahafinaritra. Na iza le zany dia mahita foana hoe reto le mpanaraka an'le fandaharana. Ohatran'ny sarotra be izany dia natao amin'ireo ay efa ao indray le izy efa milamina tsara, azonay amin'izay le hafatra. Io zany tena misy ny fifaneraserana sy fifanakalozana eo amintsika mpanaraka an'le fandaharana. Raha misy zavatra tsy azo azy dia aza misalasala zany, miantso ny laharan-taribe, na manoratra amin'ny Facebook, na manatona aty amin'ny siselle télé, na manatona ary amin'ny Browner ary amin'ny Cosmos. Dia ohatran'izay zany ahafahantsika miara-miasa fa manoro hevitra anareo izay. Afaka mampita an'le hafatra aminareo zay, afaka manampy anareo amin'ny lalana izay tokony izoranareo zay. Isaoranareo zany ho iaho, nareo mpiaino sy mpanaraka an'ity fandaharana ity. Amin'ny herin'ny androany toy izao tsika zany dia manao misimisy indray. Araka ny fanontaniana anareo satria navipetrako tsara, ny fanontaniana anareo no iangatsika amin'le fandaharana izay ataontsika amin'ny ho avy amin'izao. Tsy le taloha intsony voizina hoe ina moa zany feu terre air eau zany, fa le fanontaniana anareo zany no raisina dia iny zany anapoirantsika izay zavatra taloha hoe inona tsy nazava tamin'le taloha dia iny nazavaintsika. Zay angamba zany fa dia miandry ny avy any aminareo dia amin'indray no anaovantsika misimisy mazavazava bebe kokoa. Saorana izay efa nametraka fanontaniana taty aminay, aza misalasala, aza matahotra fa namanareo zay eo akaikinareo lalandava zay. Saotra tompoko.